Ya, faly miraba antsika rehetra indray a de faly miraba ny mpanaraka ny fandarana Kristy Noevo. Ny ho resahantsika androany de momba ny antsoina hoe fitsarana, jugement, jugement zany. Ny mila zavatra fantatritsika aloha de misy fitsarana maromaro voalaza ao anatin'ny baiboly, fa saingy tsy anam-potoana tsika iresahana an'ireny jugement rehetrarehetra reny a, fa ny tena ho resahako androany de jugement anankiroa ihany a, jugement anankiroa ihany, ary indrindrandrindra jugement mahakasika ny zanak'Andriamanitra, mi-concerner manokana zany ny zanak'Andriamanitra. De ao anatin'izay jugement mi-concerner ny zanak'Andriamanitra zay misy jugement anankiroa zay tena mila fantatritsika sy azontsika satria tena fototra ny fiainana kristianina ary mahatonga fantikana vilana maro isan-karazany le izy rehefa tsy azo. Eny ary inona le jugement anankiroa zay mila fantatra ho an'ny zanak'Andriamanitra? Ny jugement voalohany a de ny jugement ny amin'ny famonjena, ny jugement ny amin'ny famonjena zay nitranga teo Calvary, zay zany ny jugement voalohany, ny fitsarana ny amin'ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay zay nitranga teo Calvary, zay ny jugement voalohany. Ary ny jugement faharoa de ny jugement ny fitsarana ho an'izay efa ao anatin'ny ankohonan'Andriamanitra, fitsarana ho an'ny ao anatin'ny ankohonan'Andriamanitra. Reo jugement anankiroa reo no ho azavaiko fohy ao anatin'ny fotoana fohy a am'ty fampianarana ity. Eny ary resakantsika ny amin'ny jugement teo Calvary, ny fitsarana teo Calvary. Tsy hamaky baiboly tsika satria mety tsy de anam-potoana loatra am'zany tsika satria fohy ihany le fampianarana, fa manasa anao a ny amin'ny fitsarana ny teo Calvary mba hamaky ny Jaona toko 7 ny 7:20, ny Jaona toko 5 ny 7:20 ary ny Jaona toko 12 ny 1:30. Fa raha ho fitiniko de zao no tenin'i Jesosy ao hoe zay mino azy izy de tsy ho tsaraina, tsy ho elohina fa efa niala tamin'ny fiainana, niala tamin'ny fahafatesana ary nifindra ho amin'ny fiainana izy ozy izy. Zay ny teny rafitinina ny teny an' Jesosy ao anatin'ireo andalatsoratra masindreo. Zany hoe inona dikan'izany? Ny fitsarana zay nitranga teo Calvary de ny fitsarana ny amin'ny fahotana zao tontolo zao, ny fitsarana ny amin'ny fahotana zao tontolo zao. Ny fitsarana teo Calvary de fitsarana tokana ary tsy miverina ntsony a, fa nitsarana ny zanak'Andriamanitra rehetra ary nampialana anazy tao amin'ny maizina ifindra ho an'ny fahazavany Kristy. Ny fitsarana teo Calvary de fitsarana manala ao amin'ny fahafatesana ary mifindra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fitsarana teo Calvary de fitsarana mampiarina ny olombelona ho ao miala vao amin'ny natiora adamika ary ifindra ho ao amin'ny natiora kristika, natiora kristika zay mandova fiainana mandrakizay. Ny fitsarana teo Calvary de fitsarana tokana tsy miverina intsony. Ary ny fitsarana teo Calvary a de fitsarana izay tokony ho zasy anao no nitsaraina teo, fa noho ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra de Jesosy Kristy no nisolo asy anao teo ary nitsaraina teo amin'ny toerantsika. Ary ny didim-pitsarana niatra taminy de ilay fahafatesana tambon'ny ota zay tokony hiatra amintsika sy anao, zay ny didim-pitsarana niatra taminy teo, ndre mandeha tsy miverina izay fitsarana zay. Ary nizaniza mino an'izay fitsarana zay, nizaniza mino an'izay asa-pamonjena nataon'i Kristy zay, mino an'izay fisoronana sy fisoloana toerana nataon'i Jesosy Kristy ho azy teo amin'ny hazofijaliana zay, de efa vita ny fitsarana azy, niala tamin'ny fiainana, ny fahafatesana izy ary mifindra ho amin'ny fiainana. Maharitra mandrakizay zay famonjena zay, indre mandeha zay fitsarana zay ary maharitra mandrakizay, tsy miverina intsony zay, tsisy fitsarana tahaka an'izay intsony. Indre mandeha zay, izay ny varavarana fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny foany, ny raisinao, ny nonao, ny ekenao zay asa-pamonjeny Kristy zay, de azonao ny famonjena, azo antoka ary tsy mila mierikerika am'zany tsika fa tena azo antoka izay famonjena zay satria fitsarana ndre mandeha nataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona noho ny amin'ny fitsarana, noho ny amin'ny fisarahana amin'Andriamanitra ny nataony teo. Ndre mandeha zay ary de voavelany elokao, voavonjy ianao raha tena mino ianao, voavelany elokao, voavonjy ianao
ary de kristy notsaraina teo amin'ny toeranao vitsy zay. Ny fitsarana fanondroa kosa zay tena mila azontsika de ny fitsarana ny amin'ny ankonan'Andriamanitra. Tiako vakitsika satria tsy anam-potoana ho araky ny teniko teo tsika amaky anazy ny Petera voalohany toko faefatra ny andiny fafito ambe folo ny Koritianina voalohany toko faha 2 ny andiny faha 2 sy ny faha 2 telopolo ny Koritianina voalohany toko fahatelo ny andiny faha 12 sy ny faha 15 ary ny Hebreo toko faha 12 ny andiny faha 9 ka hatramin'ny faha 8. Ny famitinana an'ireo de izao aiza moa izy ao amin'ny Hebreo izy miteny hoe aiza ozy izy moa zay zanaka ka tsy fahaizindray nozy izy fa raha tsy fahaizina ozy izy tsika de tsy zanaka fa zazasary, zany anisan'ny teneny eo amin'ny Hebreo. Any amin'ny Petera voalohany toko faefatra izy miteny hoe manomboka ao amin'ny ankonan'Andriamanitra ozy izy ny fitsarana ozy izy manomboka ao amin'ny ankonan'Andriamanitra ny fitsarana. Any amin'ny Koritianina voalohany izy toko faha 12 miteny hoe tsika ozy izy raha mamantatra ny tena ozy izy de tsy ho tsaraina fa raha ohatra kosa ozy izy ka tsaraintsika de mba fahaizin'Andriamanitra ozy izy fa tsy ho tsaraina miaraka am'izao tontolo zao. Ary ny Koritianina voalohany toko fahatelo de milaza ny resaka asa hoe tsy misy manao fanondrenana fa tsy Kristy ozy izy ary ny sasany mandrafitra eo ambony ozy izy, ny sasany mololo, ny sasany hazo, ny sasany vato sy ny rehetrarehetra fa rehefa mandalo afo reny ozy izy de tsy maharitra ozy izy ny asan'ny olona rehefa ohatra ka natao tamin'ny molotsy ny ohatran'izany. Zay ny famezana ny teny any. Inona dikan'izany? Ty fitsarana ny amin'ny ankonan'Andriamanitra ty kosa ry havana mila tena azo tsika tsara fa ity no mahatonga antsika miteny fa mety very ny famonjena fa ity tsisy fandraisany famonjena very na tsy very ty resaka fitsarana ny ankonan'Andriamanitra ty fa tena zavatra iainantsika andavanandro ary tsy afaka iainany ty fitsarana ny ankonan'Andriamanitra ty tsika raha tsy nandalo n'ilay fitsarana voalohany teo Kalvari zay niainan'i Jesosy Kristy. Amin'ny fotoantsika zany lasa zanak'Andriamanitra de mandalo ary miaina ny fitsaran'Andriamanitra, fitsarany ny ankonany io sy ny zanany isanandro tsika miaina an'io. Tsarain'Andriamanitra foana tsika isanandro fa saingy tsy misy impact kosa amin'ny famonjena ary tsy misy impact amin'ny fiainana mandrakizay efa ndraisitsika zany. Ao anatin'ny fitsarana ny ankonan'Andriamanitra de misy ny fitsarana momba ny lalàna ny fitiavana. Ao anatin'izany ihany koa satria mizara maromaro le izy ny fitsarana ny amin'ny fitarian'ny nofo sy ny fitarian'ny fanahy ary ny fitsarana ny amin'ny asa tsara sy ny asa maty. Mila azontsika zany rehetrarehetra zany. Raha fehezina zany de zao le izy isaky ny tsy mahatanteraka didim-pitiavantsika satria ao amin'ny ankonan'Andriamanitra ny didy lehibe indrindra de tsy ny didy sy ny lalàna ny Mosesy tsony akory, tsy ny didin'ny ateroka alao tsony akory fa ny tena lehibe indrindra ao de ny didim-pitiavana. Tiavana manao tahaka ny tenanao isaky ny tsy mahatanteraka an'izany lalàna zany tsika de tady io tsara fa tsy maintsy miaina ny fanamelohan-tena na miaina ny fanamelohana avy any amin'ny hafintsika. Ary rehefa miaina an'izay fanamelohan-tena sy ny fanamelohana avy any amin'ny hafa zay tsika de tady io fa ao anatin'ny fanamelohana de tsy maintsy misy fisarana sy fiatahana saingy tsy maharitra le izy fa rehefa mitodika andray tsika eo amin'ny asa-pamonjeny Kristy de miverina miala ao anatin'ilay fanamelohana sy fitsarantsika ary miverina andray ao anatin'ny fitsaran'i Kristy. Tahaka izany ihany koa ry havana isaky ny tsy mibanjina ny asa-pamonjeny Kristy tsika, isaky ny tsy mibanjina ny asa-pamonjeny efa vitan'i Kristy tsika de tsy maintsy miseho amintsika ny asan'ny nofo. Tsy maintsy miseho amintsika ny asan'ny nofo ary rehefa miseho amintsika ny asan'ny nofo de miseho amintsika ny herim-pahafatesana rehetra, ny alahelo, ny akiviana, ny tebiteby, ny aretina zay endrim-pahafatesana eto amin'izao tontolo zao. Ka mahatonga atsika lasa miafina amintsika ilay fitiavan'Andriamanitra, lasa miafina amintsika ilay famondrampon'Andriamanitra, miafina vetivety, tsy miafina maharitra fa amin'ny fotoana kosa indray tsika miverina mibanjina ny asa-pamonjeny Kristy, miverina mibanjina ny fitiavan'i Kristy atsika de miverina indray tsika ao anatin'ny fitarian'ny fanahy ary miverintsika ao anatin'ny fitsarany.
tak zany ihany koa isaky ny manao asytsika ka isika ny manao ny asa fa tsy lay Kristy velona ao anatitsika no inotsika fa manatanteraka ny asa rehetra manao ny zavatra rehetra satria ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe fa asany isika ary voaforona nao asa tsara fa Andriamanitra miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatateraka ny sitrapony rehefa tsy centré am Kristy tsika tsy centré am'izay tenin'Andriamanitra zay tsika ka isika ny mieritreritra anao asa na anao zavatra anankiray de tadio tsara fa tsy maintsy ravy ny asa iny ary tsy maharitra rehefa zavatra tsy miorina eo ambony fandrenany Kristy tsy maintsy mety ho azontsika atao ny anao zavatra mety azontsika atao ny anao asa de mody apitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny farany fa tsy maintsy ravy iny ravany tsy maintsy ho tsarain'Andriamanitra zany asa ataontsika zany eo amin'ny fiainantsika andavanandro tsy maintsy ho ravy iny tsy maintsy ho very fotoantsika tsy maintsy ho simba zany asa zany ary tsy aharitra zany asa zany inona dikan'izany ravany ny fitsarana ny ankonan'Andriamanitra de io ny fomba amolavolan'Andriamanitra tsika isan'andro mba hatoko tanteraka azy hiateratra tanteraka aminy io ny tsarany atsika io ny andalovantsika épreuve isan'andro io ny tsarany atsika isan'andro ary isaky ny miantehatra sy miatoraka am' Jesosy Kristy tsika matoko ny asa-pamonjena tanteraka de mahazo ny vokatra tsara tsika de miaina anaty fitiavana fifaliana fiadanana faripo famorapana ary de miaina an'izay tsika fa isaky ny tsy mibanjina ny asa-pamonjeny Kristy tsika fa mibanjina tsika na manao zavatra mivoaka an'izay fibanjinana ny asa-pamonjeny Kristy zay manao zavatra amin'ny herin'ny tenatsika mandeha ary fitarian'ny nofo de tadio tsara fa tsy maintsy iaina endrim-pahafatesantsika ary misaka mivokatra zany endrim-pahafatesana zany tsika mandalo fitsaranytsika de mandalo alahelo tebiteby fahatezerana sy ny aretina sy ny zavatra maro isan-karazany zay endrim-pahafatesana ry havana mbanjiny Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjeny efa vitany mba ho azo ny vokatra izay valim-pity ho anao ianao eto am'izao tontolo zao de ny fitsaharanao am' Kristy zany satria ny fitsaharanao am' Kristy rery i Kristy ny tena valim-pity ho antsika tsy volana harena ny valim-pity ho antsika fa Jesosy Kristy ihany ny tena valim-pity ho antsika eo am'za zavatra rehetra zay ataontsika ao anatin'ny fitsaharany no misy ny valim-pity ho antsika ary zany valim-pity ho antsika zany de maharitra mandrakizay ny voninahitra ho an' Jesosy Kristy rery ihany amen.